Koko daholo zanagasikara dia nareo moa izany manao fantany indrindray ohatra mampimeso malatsaka koa moa sara fantatra tsirairay ihany le izy dia hoe maninona rehefa mandritra ny lela eo dia ohatra lasa miofo. Lehilahy zao lasa mivizaviza ohatra vehivavy indray lasa fa maninona e? Io moa izany efa natoraly amintsika iny. Mbola veriko ihany mandritra ny lela eo dia ity ati-doha be antsika ity miasa io no hibaiko ny vatana hoe rehefa mijery izao ny mason'ny lehilahy ohatra mety amin'ny madama mankafy dia mibaiko ny ati-dohan'ny lehilahy hoe io kity haingana ny tanany. Avy eo indray rehefa jereny indray ohatran'ny hoe ohatran'ny tia madama indray ilay kitihana ary amin'ny vody dia hibaiko indray ny ati-doha endana indray kity ho vodiny. Ny mason'ny lehilahy amin'izay fotoana izay no avy any amin'ny ati-doha ilay mason'ny lehilahy mijery dia izay mampatonga ilay izy ka ilay hoe miova endrika lasa ny sasany lasa vilo am-bava rehefa ny vehivavy koa moa amin'izay lasa mikikika tampoka ambonin'izay koa misasa lasa ohatran'ny romotra be. Ny sasany indray moa izany lasa ohatran'ny manaikitra tampoka misy izay ilay lasa manaikitra tampoka. Ilay manaikitra moa izany tsy hoe kakerina be tena ataoko bindina be ito kakerina ohatr'indray manaikitra toa izany tsy misy olona izany. Misy indray nefa dia ilay hoe mitomany dia ilay mitomany lazaiko moa izany tsy hoe mitomany mikokoko hoe vonjeo fa ilay orgasme no mibaiko antsika amin'izay fotoana izay dia ohatran'ny hoe te hitomany izany ianao fa tsy hoe mitomany akory ianao fa ilay fientanana miakatra loatra ilay fientanana izay mampatonga an'iny. Tsara ilay izy aloha fa izany hoe tsy hoe mitomany marary ianao akory amin'izay fotoana izay fa izay ilay efa natoraly amintsika noho izany tsisy tokony hoe mampatahotra na hoe ohatran'ny naninona izaho koa ohatran'ny nitomany rehefa vita nefa ny lela dia ohatran'ny tsy nitomany tampoka indray manao akory izany. Dia misy indray moa izany ilay manaiky molotra misy indray moa sasany ilay masiaka be tsy hay ohatran'ireny hoe anaikitra ireny sa na hoe na masiaka be romotra be. Lehilahy moa izany manao an'izay fihetsika izay amin'izay fotoana izay rehefa mahita an'ilay madama elahy hoe lasa mankafy na hoe maheno an'i madama elahy hoe lasa ilay mikikika na mitabataba dia elahy avy eo lasa romotra be laniko io moa izany efa natoraly amintsika noho izany tsisy tokony atahorana amin'izay satria izay ilay fientanana ao amintsika izany ho an'ny lehilahy mbola veriko ihany tsy reraka ako manoro an'ny lehilahy hoe omeo fitiavana aloha madama fa tsy mandeha izany zavatra rehetra izany rehefa tsy ampy fitiavana. Misy indray sasany ohatra somary midiridiry be ohatran'ireny hoe andeha hanaikitra ireny sa n'inona tsara ihany aloha ilay izy ho an'ny mpivady izany hoe mifanatrika ianareo roa mifampijery ny maso tsara be izay andramako hoe miezaka fampijery. Vehivavy moa izany ilay somary hoe menamenatra be ny lehilahy moa izany rehefa mamely dia tsy maintsy misokatra foana ny vao maso dia fantatry ilay eo daholo ny fihetsiky madamasin'ny rehetrarehetra fa indriko izany kela piskely mba miezaka ihany koa indry mijery andramosy fa tsara izay ilay position izay ilay rehefa fampijery izay ianareo roa tsara be ilay izy dia mba andramo fa tsy maninona izany. Dia misy indray moa izany sasany ilay ohatra somary mitsikilikely dia ohatra miafina kely eo ambadiky ny menatra be pena kely ito mody mitsikily nefa mampifilafila ihany nefa tsara te hilely tsy maninona izany fa mba ilaina koa ange hitanareo ilay mba ohatra somary kilalao kely ohatran'izay mba mahatsara ilay fiarahana ilay mba somary mampifilafila ohatran'izay. Misy indray moa izany sasany ilay somary ohatra mikaoty ka tena ilaina mihitsy izany ilay mandritra ny lela eo ho an'ny vehivavy izany indrindra mianatra ilay somary mikaotikaoty kely ohatran'izay satria rehefa miaraka amin'ny ramose mba mikaotikaoty ohatr'izay izany dia mba tara kokoa izany ramose amin'izay fotoana izay fa tsy eo fotsiny indray dia tsy manokatra feo indray fa tsy inona moa izany ny zavatra tokony atao tsy mandeha amin'izay lohany kely ilay izy. Dia eo moa izany ilay fihetsika ilay hoe mitaraina ilay mitaraina moa izany tsy hoe vonjeo ary olay fa efa izay moa izany ilay efa natoraly amintsika ilay somary ilay mitaraina ohatran'izay noho izany tsy misy tokony hoe atahorana ilay izy. Dia misy indray ireo karazana olona ilay mitranga lela be nefa tsara izay hitanareo ilay mitranga lela indrindra fa rehefa ilay mifanohitra ihany koa dia mila manadina kely an'izay ianareo roa na ho an'ny lehilahy na ho vehivavy dia
Tsara izay ilay somary mitranga lela izay. Mba tantarao amin'ny commentaire eo ohatra na ahoana ny paozinareo rehefa ilay mandritra lela mba tsara ho fantatry ny tsirairay. Mazotoa tompoko.